Ny ampiray ny olona lavo noho ny COVID-19 ho malelaroby 4 Jolay araka ny tatitra navokany haino amanjerim-panjakana androany alakamisy tafakatra 770 araka izany isan'ireo namoy ny aino ity valanaretina ity hatramin'ny nidirany teto Madagasikara. Tranga vaovao 17 kosa no voatiry tamin'ireo fitiliana 700 natao. Teto Analamanga ny 12 tamin'izy ireo, 3 tany Alaotra Mangoro, 1 tany Matsiatra Ambony ary 2 tany amin'ny faritra Vatovahafidy Finany. Amin'ireo olona mbola manaraka fitsaboana kosa dia 430 no mbola ahitana fahasarotana ny fahasalamany. Tahaka ny firenena Afrikana maro dia niena ny tahan'ny fanaovam-baksiny eto Madagasikara hatramin'ny taona 2020. 7,5 isanjato ny ankizy 12 ka hatramin'ny 13 volana ihany no vita vaksiny feno raha ny vokatry ny fanadihadiana momba ny fahavitan'ny vaksiny 2020 nataon'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana na ny OMS. Raha 4,5 isanjato izany taha izany any amin'ny faritry ny tanàn-dehibe dia 4,5 isanjato kosa ny amin'ny faritra ambanivohitra. Ny 17,5 isanjato n'ireo zaza nanaovana fanadihadiana moa dia tsy natao vaksiny mihitsy na iray aza tamin'ireo vaksiny 7 no tafiditra ao anatin'ny programan'ny fanjakana malagasy heverina fa tokony atao amin'ny zaza. Nisokatra androany tamin'ny fomba ofisialy ny fitsarana miaramila ho amin'ny taona 2020. Teny amin'ny SMS Sonerana no natao ny lanonana fanokafana izany fotoana izany ka nanaova ny talen'ny fanompom-pirenena sy fiandry famelabelarana momba ny atao hoe fitsarana miaramila. Ny ministry ny fiarovam-pirenena kosa dia nanentana ireo tovolahy sy tovovavy 17 ka hatramin'ny 30 taona anatanteraka ny adidiny ka hiatrika izany fitsarana miaramila izany amin'ny daty voatondro. 7,994 sy ny isan'ireo tanora nandalo fitsarana miaramila tamin'ny taon-dasa ka tovavy ny 7,150 tovolahy ny 4,150 .